Pejim-baovao afatanteraka kosa indray izay tafiditra indrindra amin'ny ady amin'ny zon'olombelona dia notanterahina tetsy amin'ny fitsarana tampony androany ny fianianana nataon'izy 120 mianadapi-kambana ao amin'ny CNIDH na ny Commission nationale indépendante des droits humains hiasa mandritra ny efataona azo avozana indray mandeha ireto olona ireto isahana indrindra ny fijerena sy ny fitandrovana ny zon'olombelona ity CNIDH ity. Raha ny tatitra nataon'ny Amnesty International ny taona 2024 eny 2024 dia anisan'ireo firenena 20 izay mbola ahitana fampijaliana sy vono mandritra ny fanadihadiana ataon'ny mpitandron'ny filaminana i Madagasikara. No tanterahana tetsy amin'ny fitsarana tampony androany mantsy ny fianianana nataon'ireo 120 mpikambana ao amin'ny CNIDH na ny Commission nationale indépendante des droits humains izay natao hijery sy hanambara-pahabemasy sady afaka mitory izay manao izany fampijaliana izany. Hiasa mandritra ny efataona azo avoziny indray mantsy ireo olona ireo isahana ny fijerena sy ny fitandrovana ny zon'olombelona araka ny efa nambara. Toy izao no fitsinjarana izany mpikambana isa 120 izany. Ny iray dia avy amin'ny antemera pirenena, ny iray avy amin'ny antemera ndolona, dia ny iray mpampianatra lalàna avy any amin'ny anjerimanontolo-panjakana, dia ny iray voatendrin'ny praiminisitra lehiben'ny gouvernemanta ary io zany dia sotinan'ny fahafanapanatanteraka ary mpikambana io dia akina hevitra fotsiny ihany fa tsy manapa-kevitra izy. Dia ny mpikambana fito ambiny dia avy amin'ny fiarahamon'ny pirenena ka toy izao indray ny fitsinjarana azy zany amin'izay fito zay. Ny anankiray dia avy amin'ny ireo izay miaro ny zoan'ny zaza, ny iray dia avy amin'ireo izay miaro ny zoan'ny vehivavy, dia ny iray dia avy amin'ny miaro ny zoan'ireo olona mahana hasambarana zany, dia ny iray kosa avy amin'ny olafitry ny sovava, dia ny iray avy amin'ny olafitry ny mpanao gazety, ary ny anankiroa kosa ny anankiroa farany zany dia avy amin'ireo fikambahana tsy miankina na organisation non gouvernementale izay miaro ny zon'olombelona. Ahitana olona efa tena manana traikefa misehitry ny lalàna sy ny fiarovana ny zon'olombelona ireo 120 ireo. Sehatra iray izay anisan'ny teny ilaina tokoa amin'ny tany mandala ny demokrasia toa any Madagasikara. Tazana tena toerana natrika fotoana makotrika ny lehiben'ny andrim-panjakana eto Madagasikara toy ny filohan'ny antenimera-pirenena sy ny filohan'ny fitsarana avy ny lalam-panorenana tonga tena toerana ihany koa ireo mpiambana vitsivitsy ao amin'ny gouvernemanta.